atolotry ny radio Don Bosco ho anao anio ilay tantara mitondra ny lohateny hoe lango malefaka na iza ny diso. Nosoratan'i France Andrea Ralambomanana na fitaratra. Ho velominy rakoto, faly, sinaizy miaraka amin'ny anjariliva, ony miajanirina ary ny ravo. Nandray feo sy nanatodosa tovy razana mamonjy. Odio mandroso ianao ramose. Inona no azoko anampinanao zay? Manaona tompoko. Salama fa se manaona ka. Ao mantro dia mipetrapetra. Misaotra tompoko. Benja no narako. Zany hoe dokotera voatindry asa ty aminareo mandritra ny fotoana maharitra. Ka tonga eto tompoko mba hisoratra ato aminao. Ay ve faly mandray anao zay ry tovolahy. Za kosa moa zany no lehibe ny fokotany eto tsara onenany. De arak'izany anaran'izany moa de mahatamana eto ka asana mba ho tamana eto ianao nahoana. Ianao koa président de mampiny. Ka mariny zany. Ahoana moa tsy hatamana na de zao fandraisanao azy zao ihany ary. Eny ary ka aiza aloha zany ny taratasy misy ny mombamombanao adikako vetivety. Andraso ary. Reto tompoko. De tiako ny karapanondro. Ay ery amindry mamazery zany se nipetraka. Ay mamazery angany anaran'ny tompotrano io président. Eny mbola tsy hitako mantsy ary zareo fa vao tonga mihitsy za io. Ay efa nomeny lehibe fotsiny ny fanalahidy sy ny adresy de za io aza saika anontany ianao hoe aiza ho aiza io adresy voalaza io. Ay ve andraso ary fa hoetiko eny se. Eny ary tompoko. De makasitraka be dehibe anao président. Eny ary. Ry trano tazantsika riny misy an'le trano itoeranse. Jereo singe io trano miloko maitso io. Ry ve? Io mihitsy. Hitako ka. Ary tsy ratsy io sy iza président. Sady efa misy jiro trano ka. Tsy mampatsaka tsony se am'izay. Manao président. Manao nareo rakizy Ary misy vahiny tsika zany président aleo izy nilazany momba azy rakizy manao nadolo aloha nareo Benja no anarako. Zany hoe zany dokotera voatindry asa ety aminareo ety. Manahoana ianao dokotera Benja? Ka raha hoe mila olona nampy se ohatra hoe sasalamba na fiantsenana de azo atsony reo ankizy ireo ka. De hitansery lehilahy iry ambony lakandry. Io koa azo atsona raha hoe misy zavatra mavesabesatra hoe ho bataina ohatra. Ka tsy mbola nitondraikana betsaka fa kidoro atoriana sy fitaovan-dako sy vitsivitsy ihany aloha no netiko ao ka. Ay ve ka andao am'izay ary tsika anainga ho eny amin'ny tranony se. Mahazo tonareo rakizy misaotra président. Mandra-peo ny dokotera. Mandra-peo nareo. Tena tsara sady malalaka kosa ty trano ty zany io. Na ihany aloha le olona nijery azy. Zany no ataoko borao fandraisan'olona aloha de ato-mbadika kosa nitoerako. Efa misy lako izy dozy kosa ato-mbadika atoko. Tena mety amiko mihitsy ty trano ty ka. Ary mba aiza raha ny tompotrano mbola tsy tonga foana.
ndeha andamindamy mandreto hitako reto aloha dia hijerijery tanàna any velany any avy eo e. Hiatrika ny asa sady manko raha pitsy fa tsy akandry andro tsony. Allo? Manahoana patron a? Vao tonga mihitsy za io ka. Efa avy nandalo tany amin'ny boroboko tany soratra anarana tany a. Tsara be le trano ity sady mety amin'ny asako mihitsy ka. Tena nahay mihitsy le olona nijery azy ka. Akaina kely aloha dia rapitsy vao asa fa reraka kosa e. Eny e, tsy adinoko a. Ok ary. Patron koa zany dia miantso isaky ny 2 minitra ka. Ohatran'ireny tsy mahatoky olona ireny mihitsy. Aleo aloha za hidina kely eny an-tsaha eny sady hijerijery ny manodidina aloha. Iza moa kiny anaran'ilay dokotera teo ry Noro? Benjahoany kia. Ary ndrika ito tsy niteny mihitsy teo fa ohatran'ny jerijery fotsiny. Kay teny inona ary za ozy izy ndry e? Tsy efa tapitra voateny ndry teo daholo fa ky ka inona indray moa no teneniko eo tsony? Sarom-pisainana indry. Ty tamin'ity izy. Dokotera, mandehandeha ve? Mba mijerijery ny tanàna aloha e. Rehefa raikitra amin'ny asa io manko tsy afaka tsoniko. Zany mihitsy aloha e. Sady tonga dia be olona be zao aminao fa jere tsara nge e. Fa aiza ho any misy anao raha tsy mahadisy dokotera? Hitanareo ny trano maitso tazantsika io. Hitanay io. Ao misy aka. Ve? Ao fa ho asiako soratra mba havady eo raha riva amin'izay mora hitan'ny olona. Sady amoron-dalana be io. Tena ho be olona be zao ao aminao. Tena mba marina e. Raha misy lamba ho sasana aloha dia eto izay anasa azy fa aza misalasala dokotera. Dia misaotra mialoha fa ono a. Mba iza ho any elaran'ireo rovavy reto e. Izany oro dia izy Suzy. Faly mahafantatra anareo. Ary Suzy zany ao toa tsy miteny mihitsy e. Ka saro-kenatra be izy io ry dokotera. Lainga an'izany dokotera fa maika mitany reto lamba reto dia akaina. Kay tsara febe ohatr' izany ianoko. Aza misalasala re dokotera raha misy anampiana fa zay eto foana. Eny ary fa aleo aloha andeha kely any ambonimbony any dia rehefa avy eo za miverina eo ihany. Masotoana reo rovavy. Misaotra dokotera. Dia ianao koa e. Manahoana reo rovavy? Manahoana dokotera? Ary andeha ho izy izany e. Andeha hivavaka izay dokotera. Alahady ange anio e. Ka raha izany mba afaka manaraka anareo koa ve za? Zany ry Suzy a. Kinona moa ny olana amin'izany e? Dafa tsy maninona e. Efa nitondra rakitra. Ka raha tsy mitondra ve zany dia tsy mahazo mandeha. Misy re aty e. Nare rovavy reo moa zany tena mpinamana be tao tanàna aty mihitsy. Azo lazaina. Fa misy namanay maromaro ihany ange fa indraindray andro zareo vao mba tafiaraka aminay fa zahay no mifanakaiky trano dia mifankahita matetika. Ary Suzy ve zany dia tsy be telo ohatran'izao mihitsy sa ahoana? Io ary dokotera tena be resaka fa mbola maka volotany fotsiny izy a. Zany ve? Ka tsy tokony zara ve no tokony haka volotany? Ka tena tsy hitako mihitsy ny hoe aiza ho aiza amin'ilay resaka teo izany no hidirako. Ka mba mandray anjara fotsiny akia. Ny fandraisana anjara ange ny zava-dehibe. Mangina amin'izay fa tonga tsika e. Tia ny fiangonana ty ry dokotera.
dia ry koa misy ray dia ry ambadika ry koa misy ray izay. Mandao rehefa mety doly anga misy Andriamanitra be dehibe za fa ray ihany e. Ndao ary mandrosoa e. Dia ahoana kiry Suzy a? Salama kiry Noro a. Fa miditra amin'ny firakindry iny toa mbola tsy miraika an'izay hiomana hianatra akory. Efa miomana mihitsy ary za io ko. Solakanjo ange sisa dia vita e. Fa ndry kosa aloha tonga aloha be androany a. Ie, ka nandeha mafimafy anky izaho teny an-dalana fa tsy mahalala lera. Sao a dia ilaoza andrioko. Ka ndao amin'izay arany. Lasaina eny a. Ary ahoana koa kiry ny avinavindry tamin'ny dokotera omaly reny a? Avinavina ahoana koa kiry? Reniko. Nareo ny tsara resaka be teo ka ahoana moa kino anapahako ny resaka reo manga dia manga be reny? Ka ndringa na notaniany dokotera dia namaly anavina be. Dia marary be ve mifondry io ny avinavina taminy za? Na koa moa kina kararana amin'izany fa olona mety ilay ndringa ireny ndray androany. Ka sao dia amin'izay izy ny avina amindray dia izay indry vao hogaka eo. Diso iara-diso izany teniko izany. Iza izany hoe rindry arary eo aminay ka? Sady izany loatra koa kifa zasy dia tia mitakosina be amin'ny lehilahy izany a. Izany a? Sao dia sanatria hivadika zavatra hafa eo. Aza dinindry fa avy any Antananarivo ange iny olona iny e. Dia maninona ka? Aleo mitandrina fa iza ny mahita raha olona efa manambady iny dia manadala-ndry eo fotsiny. Fa ny nikiala koa izany rehefa hoe miresaka dia manadala. Tsy niteny an'izany aho fa ny ela re tsy maharay roa. Iza mahita hoe any aoriana any lasa madamy benjindry. Ndray koa k'izany lasa lavitra be loatra ka. Ndringa izao no nijereny matetika teo e. Sady ampiresahany mihitsy hatramin'ilay tamin'izy voatonga iny. Mba miteny fotsiny izy fa tovolahy koa nge kireny e. Ozy mamanay izay hoe ka pay tsy tafe reny lehilahy reny. Eny e, mba resaka ka atao aky fa ko raha tsy zarery koa moa ny tovovavy eto an-tanàna ka izany dia ho adalainy io. Tena be olona be mihitsy za zany androany. Marina raha isy fotoana andrahoana sakafo. Andraso hijery ankizy eo ivelany eo aloha atao mividy lasopy aloha na zavatra azo hanina fa tena noana mafy mihitsy aho zany. So ihany aloha fa misy an'ity rano ity aloha analana hitahita kely sy hanamaivanana ny anoanana. Reo ery misy olona ery amin'ilay fanasan'izy roa lamba. Andraso hoe kopahana aloha dia mba irahana kely vetivety. Iny fa misy tamy. Odio, manao ny dokotera? Manaona kiso izy e. Ny antso nga ianao teo? Ny antso mihitsy aky e. Be olona be ato dia tsy afaka mivoaka hividy sakafo mihitsy e. Sady tsy afaka mahandro koa na hoe misy azy ato. So mba mahita olona indramo malondry mba hoe irahako hividy sakafo izay azo hanina any fotsiny. Tena tsy te hijanona mihitsy aloha raha tsy hoe tapitra ireo olona dia izay vao mba makaindra. Ay ve, ka inona ary hono novidiana? Aleo fandehanako vetivety. Tia ny vola dia izay vidindry ihany mety daholo e. Misaotra betsaka sady kiry Suzy. Fangany tsy nianatra e. Fanadinana izay dia vita alony aho dia nody aho fa noro aza mbola aniko. Ay ve. Dia mividiana yaourt ao andry e. Misaotra dokotera. Lasa loza ary a. Eny ary. Dokotera. Fa hola Suzy e. Fa misy na sepitra be toy izao aloha. Fonjeo dokotera fa mangovotra be mihitsy mamanay ao an-trano ao a.
efa trano maraina ho fa tsy nisy olona afaka nyrahana iantsoanao. Efa lamba ho 10 no andrakofana azy eo, mbola mangovotra be ihany izy. Nefa izy amin'izany tsemboka be mihitsy. Ka andraso vetivety ary aloha ka fitaovana sady anidy-trano. So ihany ary fa tsy nisy olona teto ivelany teto. Andao ary ndrimy melo lalana fa za nidy vavady aloha. Eny ary tonga dia andeha za a. Toa lasa niova be ary sy izy izany. Lasa miresaka be amin'ny dokotera izany izy tato ato izay. Sady lasa mako matetika ihany koa. Ary sao dia mba miaraka azy izy sy ny dokotera iny fa hafeniny amiko e. Ino izao izy iny fa avy any sady mitondra harina. Manahoana kiso izy a? Salama kiso noro a. Ndrimy manahoana? Ary ahoana ndraiky ty mandeha rery ty sa? Avy nanaritra ny sakafo ny dokotera kizy za. Be olona be indray manko izy ao dia tsy afaka mivoaka amin'ny sakafony sady tsy afaka mahandro ihany koa. Ay kosa dia efa mikarakara ny dokotera. Lehilahy ekio ka kapay tsy hita fery. Tsy araka an'izany eritreretindry izany ekia. Aleo aloha zava tsara mihitsy ny resaka. Iza no mahalalako? Tamin'ireny fanadinantsika ireny raha tadidindry dia nody aloha fa vita aloha ny dia nanasa lamba kely taty an-tsano ny antso a dokotera Benja hoe be olona be ozy izy ka tsy afaka mahandro sady tsy afaka mividy sakafo ka ny angavy anahy izy mba hividy sakafo anazy. Tamin'ny zoma indray narary tao an-trano tao mamanay dia zany ny azakazaka naka azy tao amin'ny tao. Tsy naka izy na ariary aza tamin'ny tsabona mamanay. Rehefa nitantaraiko ny tao an-trano ny olana momba ny sakafo ny dokotera dia mifanaterana sakafo azy ho amin'ny atoandro mba setra ny tsabony amin'ny mamanay. Izay mahatonga hitandry matetika tio fa tsy hoe misy inona akory. Ay ve. Sa ve moa kio sarotiny amin'izany fa ohatrany mba kaka fotsiny aho hoe ambava tsy mila potaralilana indry. Ka milamina amin'izay ary ve zany ny saindry aloha mbola misy andraha mamanay anahy manko fa iloza kely aloha ndry. Eny ary dia raha riva indray izany miona e. Aizany zavina be aty aja ty marina. Ila tsy fankahitana mihitsy izy zany. Dy ary toy efa aty sady ronoro zany. Dokotera! Manahoana dokotera? Ary aiza vao maraina izy zany? Manahoana nareo mianaka? Manahoana anaka? Mba maka rivotra kely maraindray nareo izy mianaka. Nareo koa ary ty efa tonga vao maraina tiako. Ka hainao ihany fa lahady androany dia atao maraina ny raharaha fa mbola andeha hivavaka e. Vita ny anjara kory mama fa andrasako etsy amin'ny fefilo etsy ianao mangatsika be vao ny ala tao anaty rano tao. Ka andao ary aloha isotro dite mafana ery ambony ery vetivety. Hoety kely vetivety aloha izy ry mamanoro Mandehana rehefa efa ho vita koa ty ny ahy Kay mama, mangatsika be mihitsy izy zany. Ka ianao koa nge tsy mba mitondra akanjo afa mba hisoloana makarary nge zo manao akanjo lena be zao rory. Aleo fa efa ho tongitsika mba hanao dite sakafo aloha ny ndirinoro Mety daholo dokotera. Dite be ronono anankiroa de mofo zay mafana eny ny azafady. Tiara dite andry de ireo mofo de mazo tondry. Ary mamay be koa ary zany mofo zany ko. Ka mila misakafo mafana ny endry avy ny lon-drano io mainy lelako marina. Ndasa raha fa ty misy mofo efa mangatsitsika ao sakafo mivavandry amezako azy.
manahoanareo? Zany koa ve dia tsy mamaifa ianao koa zanytso. Manahoana kisozia? Bonjour ndry. Azafady fa manam-pakomana zahay e. Tsy maninona re zany fa mangatsika be ona izy dia nietiko isotro dite mafana etiko ary ry koa sao isotro. Mahasotoanareo fa vary mifinako amin'ny maraina fa tsy dite sy mofo. Mba hanaovy rana dite fotsiny angero 100 azafady e. Misaotra. Mahasotoanareo roa. Tena tsy hinana ve ndry Suzia? Misaotra ho afa tsy hinana. Mahasotoanareo. Dia alaiko andry rehefa vesa ahoana? Inona ny akanjo anaovandry rehefa hivavaka rehefa avy eo ry Noro? Mbola tsy haiko izao ka. Fa ahoana? Mba manontany fotsiny aka. Sa ve mahadiso? Mety hoe le mangamanga angambany. Sa ve le marron e? Mangamanga ry anaovany. Sady indrizo mbola tsy hitako nanao akanjo mangamanga izany mihitsy. Zany a? Andraso rehefa hitako eo ihany e. Efa tonga ndry ity fa aleo aloha zahay akanjo koa sao ilozanareo eoko andraso za. Eny ary, dia aza ela be sao dia tara ary a. Eny ary. Dia efa mampitovy izy roa Ai, io indray Suzy sy nisy roany. Mampitovy inona koa zao zay ka? Fa 3 indray ary venareo reo e. Sandry tsy mahay manisa. Sady tsy tandriva hoe mitovy ny lokona akanjonareo sy dokotera. Oay, eny marina. Ary tsy nahatsikaritra an'izany za teo. Oay marina. Toa mitovy marina fa ahoana re ha? Suzy koa ranga mandinidinika. Azafady ary tsy nandinika fa sendra hitako fotsiny ka. Fa mety be aminareo kosa aloha le loko e. Mahafinaritra ery no mijery anareo. Raha mba hoe nisy pakasary zao teo dia nasaiko nalay mihitsy nareo. Mba marina e. Zahay ndry vao mba henoko ny resaka be ohatran'izany. Zange efa niteny taminao hoe maka volontany fotsiny io e. Jereo raha tsy izy indray izao ny tompony fitenenana izao fa tsika miainy fotsiny. Ao ary fa tsy tenitsony kosa fa nareo roa koa zany tso. Jery angera tsy mijery anareo daholo ny olona e. Aleo ahy atakataka fa sao manimba ny hatsaranareo ka. Ai, fa ty Suzy ty koa ve adala e. Lalana jerena dia andao aingana sao dia tara eo. Ary nakay Suzy teo Noro mbola tsy tonga foana. Toa hoe mbola tsy ho tony izy fa mbola misy manahirana azy. Nga moa tsy hainao izy ny teny an'izany teo. Ka sao dia le teniny tamin'ny maraina iny dia tsy tia araka amintsika tsony izy ka. Vazivazy re rendry dokotera fa tsy manao an'izany izy a. Fa zao ry Noro ho avy vahiny ao aminareo arariva. Maninona? Ho any aminay hoe ianao dokotera? Eno sabedy. Fa misy inona dokotera? Mba te ho any fotsiny aka. Efa tany amin'ny Suzy manko dia mba te ho any aminareo koa. Fa zao aza soloana ireny akanjondry ireny fa avelo amin'izao. Fa inona daholo ary ny hevitra finosiny izany teninao izany dokotera? Tsy misy hevitra finosiny izany rehefa ndry koa e. Dokotera marina. Mandrosoa e. Oay, eny mamanareo nga ny teniko teo ry Noro. Mandrosoa ny dokotera. Sa toa miaohatra indray ty ianao noho ny ampandrosoiny. Mandrosoa re. Ao fa izay masaka ao re raha komane. Ka vazovazoko fotsiny kely teo iny ry Noro. Ai, ndao re mandrosoa ony. Andao ary.
ka zao rery izy mivady efa tonga eto any moa dia mba hanararoatra kely ie efa ho herintaona mahery kely moa izay no mipetrahako tito amin'ity toeranyity sahady izay mariako fa kanto dia kanto tokoa ary mahatamana mihitsy na ny fandraisan'ny olona ary noho izany dia angataka amin'ny lehibeako aho mba ampitomboana indray ny taona esako aty zany farafaratsy mba hoe iampy taona farafahakeliny nefa na eo azy izany dia mahatsiary misy banga ihany ny fiainako misy mangazo retsy aho aloha ary soa hoan'ny vahiny dia ahoana tsara osa izy ianao anaka mahatsiary teny orery aho teo ry mamanoro ka izay no nahatongavako aty aminareo tena mahafinaritra loatra ty zanakareo vavy ty ka asa adysoko vera mba nare mivady no resahako melo hoe tiako ty zanakareo ty mba ho namako eto amin'ny fiainana asa azonareo ve ny tiako lazaina tsy mbola niteny izany taminy aloha fa tsapako loatra ny fahasarotanareo ray aman-dreny ety ambany volo ety amin'ny zanaka vavy ka izay no nahatonga miteny mialoha aminareo vao hiteny aminy eny sady efa iainony ihany koa ninge izay dia ahoana raha manda izy nefa izay manaiky anaka ianao koa ty rainy nga izy io tsy mahay miteny ny soloanao vavy eo ka za aloha anaka tsy hitako izay mahasarotiny ahy amin'izany sady tsapako ihany koa fa mamiontotra eto amin'ny fiarahamonina ianao ka tokony mbola ho tohizana lavalava ny fotoana esanao ety aminaiko ito ary le mangazo dia mazotoa daholo za mbola tsy nena aloha fa rehefa aveo za makeo ihany mipetraha aloha ndrifa za mahimaika eo fa ahoana ry mama izany ronoro fa tonga eto araka nefa nilazaiko tamin'ireo ray aman-dreninao teo mahafinaritra loatra ianao na toetra na fiakanjo eny ny aminao rehetra moa izany ka mangataka anao aho ho ravaky ny tokantranoko raha mety ianao eny mino fa tsy hanosy-botana anahy ianao ka nareo ihany moa anaka no eran'iko fa ty zanaka iteny mbola mieritreritra ny anao fianarana ny andreny vohatra any ka tsy misy tokony hano izany fianarana antsony eny raha manaiky ahy izy za efa manana ny asako ara-dalàna dia izy no mikarakara ny tokantranonay ary atorotoroko azy ny asa dia mba mifanampinampy eo izay roa izany hoe asistantiko izy izany no teny vahiny izay ka ahoana ny hevitra ao anaka amin'izany ary teny an'izany izany ny saika tongavanao eto rariva eny eka saingy efa tonga eto ihany moa dia noararotiko ka tena tsy maintsy hoe valiana zao ve izany tsy voatery valianao nge izany efa tsapako tamin'ny fihetsika eo rehetra hatr'izay izany ary efa hitako amin'ny masonao io ny valiny sa diso ny fijeriko ianao koa andao aloha re raintsika hivoaka kely fa haleo ry zareo hiresakeo andao ariko eo aloha nareo fa hikarakara zavatra kely any ivelany any izay mivady allo ahoana patron mbola misimisy ihany ny amin'ny mpanafody eo fa angony ihany ary aloha dia rehefa miakatra alaiko ihany daholo milamina be aty ka ny olona marary noho nandray mila tsoaraka ny fandraisana aziko ao fa miantso aho rehefa avy eo ok mandram-peonandray ary aloha ay vendry io mandro soa kiry noro manahoany dokotera manahoany ry misy tsy salama ty amiko aty ka mila ndre ary noro indrindray zao ny dokotera ilaiko za mampimeo ianao dokotera fa tsy zao reny atongavako aty ny raha mamanay anatra nyity songo ty fa teraka mantsy ny ombinay ohatry inona kiny hidirany songo amin'ny omby tsy le voninkazo misy tsilony reny ve zany
le misy felamenamena kely sy mavomavo rety. Dokotera koa dia mahatsikaiky. Songosongo reny fa ny songo indray rehefa teraka ny omby dia le ronoana vokan'iny atao hoe songo re Hitan'ny dokotera le mivaingambaingana iny sady tsara be ny tsirony andramo ange Za aloha tsy hinana raha tsy fanandrika. Ty dokotera ty koa marina dia mampimehana mihitsy ka nga ianao zazakely ny fahanana ka tsy ny zazakely ihany ange ny fahanana ary no fa mariky ny fitiavana daholo zany sady aza atao an'izany dokotera zany tsony fa indringa izao ny dokoterako fa zany aloha eo ihany fa tena maritra ve le resaka nataonao tamin'ny dadanay sy mamanay iny? Ndray kosa kirinoro dia feo maso ny ray aman-dreninao ve no mitoriako fitiavana anao voalohany dia lazainao hoe mbola tsy matotra ihany Oay, fa tezitra nga ianao? Tsy tezitra fa malahelo fotsiny fa tsy matoky asady ndry. Zafady rea tsy zany manko fa matahotra fotsiny sao dia efa manambady ianao na efa manan'olo-tiana ka ataonao filandra tsy mahita eo za? Noroa, efa volana maromaro ngeny natongavako tety mba tsy ilazako hoe efa ho herintaona. Raha nanambady aman-janaka dia tsy hoentiko aty ve na koa hoe olo-tiana fotsiny aza dia afoy azy rery aty eny fa na dia hijery an'izao tontolo mahafinaritra be aty izao na dia io rian-drano ry ampitiry fotsiny aza. Asako io zany mahita nareo lehilahy avy any an-drenivohitrano manko malazalaza ratsy izay ihany. Tsy mba zaka izany Ronoro fa matoky indry jerendry tsara rehefa hiakatra any an-drenivohitra ka fanafody dia ilazako rehefa nakafiko sy ny ray aman-dreniko iso tira hoe izay nitindry. Ay ve ary ataoko fahitena ianao hoe hoentiko anindry. Ka tsy mbola azo entina ny mila tsy vita ny vodiondrontsika. So lazain'ny olona hoe mitary-bady tsy lasa vodiondreo za. Eny ariko. Zay raha aloha fa sao dia miandry anao Suzy fa mbola andeha tsena manko izay roa izao. Eny ary izay tiky mahandro Ronoro Odio ry izy mivady mandrosoa anaka mandrosoa re ohatray ary to mavesatra be ianao zany mandrosoa manahoana ary mamanoro salama tsara fa ianao no manahoana? Salama tsara ka ngatsy eo Noro lasa nanatitra ny sakafo indray ny tsahany izy teo fa ngatsy tazana ho any izy ka zangy avany atsena fa mbola tsy nandalo tany an-trano reto ange mba meo azy azafady asa zao na ho tiantiana tsiko ohatray inona daholo reto anaka misaotra indrindra re tiany reo fa aza manahy ianao tsisy fisaorany dia raha mba atongeo izy dia mba ataovy mandalo kely any amiko raha riva mbola iverina kely any an-tsena manko za io. Eny ary tsy sakafo nga ianao anaka? Aleo ry amin'ny manaraka ary mamanoro zay fa misaotra ndao ary anako. Odio inona koa ary ty mbola vahiny be ty Ronoro tonga re dia midiry Oay mbola feno rano savony be nge ny lohanao ka mbola namohanao fotsiny nge za fa zanga mbola vita ndraso aloha ikobana vetivety ary ahy. Eny ary nasainao nakaty hoany za dia nakaty ndray koa ki Ronoro miandry antsona kosa vendry za mivoakaty amiko ka mbola namboly ovy nge za sy data dia izay tsy nahafahako nakaty aminao ay ve mba azafady ngiaky mba atolory ahy eo akanjoko eo ambony sezy eo azafady ty ary misaotra ka zao natony napetsoko indry
miantson'ireo ray aman-dreniko a tsy androko tso mantsy ny fotoana akarako any fa tonga dia natsoka izy ireo ka zao ilazao dada sy mamanareo fa ho avy aina izay telo mianaka amin'ny sabotsy avy zao sy eo aminareo ahoana faly amin'izay ndry ka tsy tampoka be ve izany tsy mbola misy nininona nge zany fa justa hoe mba hoe fanomezam-boninahitra eo masony samy lehibe fotsiny amin'izay koa ndry tsy miahiahiny amiko tsony. Allo, patron? Salama tsara fa misaotra. Mba tsy de misy olona aloha androany de mba makamaky ana kely rehefa voalohandohan'ny herinandro ihany ny tena be olona ka. Ay, eny ary. Ok ary. Ary mazoto miantso anao mihitsy zao patron anao zao. Ka tsy maintsy manaraka kaiky izy ka. Izay nge mapatron azy Ronoro Marina aloha ny azy aleo aloha ary za mba andefa mbola tsy vita nge ny rarako any an-tsaha ka mivaly teny ry koa nge mbola tsy vita ny aty amiko ka valy teny inona ndray ary eny sa tsy fotsiny akino andrasako fa ngamotsy hoe efa tsapanao tamin'ny fihetsiko sy hitanao eny amin'ny masoko indray andray lasa ihany izy marina. Andray zany avaliako Ronoro nanaka ihany ry marina ka azomena tsy ny aloha zara ny andriandreo ray aman-drenao tonga taty vao nanaiky anao tsy te ho voafitaka ohatran'ireo vehivavy sasany manko eny normalina be kosa nge zany fihetsika indre zany tena tsy diso safidy fidy indry vehivavy montina sady endrina de hoe be risaka aza ndraindray enao ka ahoana aloha ny fahitandrian'ireo ray aman-dreniko mba mety amin'ry ihany ve fa nga moa zareo no vadiko fa enao ne eny fa tsotra be nge zareo aloha ka nyresaka tsara zay la de nilaza tamin'izy ireo aho hoe ato farak' izay aingana ny voto iny de avy eo manangona kely anaovana amin'ny mariazy sy ny soratra ahoana mety amin'ry ve zany ka so de aingana loatra zany benja so de tokony mba hoe mifampizatoetra tsara aloha tsika vao iroso amin'izany raharaha zany ka tsika rehefa mifankalala toetrako efa ho heri-taona zay tsika vao mosoan'izao ka inona tsy moa ny fampizana toetra indray izy indry fa zao ke efa niresaka tamin'ny dada sy mamanareo za teo de matory aty amiko ny rian'ny oalina azafady kosa aloha tsy azonao amin'izany norona manaiky azy dada sy mama fa aleo mihitsy aloha vita ny vodiondry za indray noro marina zany ndry kosa ke za nge tsy haninona ndry fa mba miara manala ny alina ty fotsiny tsika roa tsy azonao amin'izany ary benja ndao za aloha teroto fa efa maiziny zany andro zany ka Noro ahoana ry dada ono anaka ary mba lasa izy ty benja ny to tsy nandalondalo sa niadinareo tsy niady izay ka fa nga moa izy tsy niteny taminareo ry dada hoe ahoana anaka ataoko fa niteny manko izy fa zany no mahatonga na tsy niteny taminareo tsoniko tsy niteny ninina izy fa anga izy aloha tsy ao ary ka lano ny sy tokony fanafody tao ry dada de lasa niakatra ny an-taninarivo izy naka ay ve manahoana reo manahoana kisa izy manahoana anaka avelako eo aloha nareo roa fa andeha hamonjy ny reninareo any an-tsary Noro ie manaraka anao avy aty ariana ry dada fa iresaka kely amin'ny Suzy aloha eny anaka ka ahoana kery Suzy ino ny zato vaovao andry tsy de misy vaovao akery Noro fa araka n'le resantsika roa farany iny ake de mety ho alain'ny zokiko any aminy no fianarako zany veky sambatra kindry izany Suzy
fa tsindrita ekiny sambatra ronoro hanambady dokotera sady eo anilandray aman-dreny foana sa tsy hipetraka tianareo rehefa vita ny raharaha mbola tsy haiko aky fa mbola tsy tonga tany amin'izany resaka izany mihitsy izay ny fantatra aloha izao dia mbola misy 4 taona latsaka kely eo nipetrahany benjaty mbola lazaiko amindry ihany ekiny toy amin'ny vaovao fandaondry raha ho any an-tsafa ho any koa manko za io ndahoary dia izao ve ianao ry benja vao tonga efa ho tapabolana be izao ndrikoky ny araba tsy vita akory dia manao anary ianao zao hitandry izao aloha mba raiso kely reto etako reto azafady ahoary dia ndao hiditra ao an-trano aloha dia aotsika miresaka dada sy mama izao voalasa any an-tsahany fa za mbola mikarakara sakafo aloha vao mandeha ihany saika tsy nahatratra olona teto ianao raha nisy kely tena reraka ki za zany eo ary raha hitsotsotra eo ambony seza lava eo aloha ianao sahinana katsaka ianao izay aloha izao no misy ao raha mangatsika kio mena azy afady raha misy ay ndrasy vetivety ary alaiko ty ary raha za mbola misotro aloha raha mbola sepotra be fa tsy mety za indray ve kino atorindriany zany nora fa zao kia ahoana ry benja nisy fanafody saro tadiavina be zay dia nitady an'izay ngely nahataraka io mbola vitsivitsy ary ny tonga fa tsy maharaka la izy fa be mpividy be dia sy azoko nentina iny aloha netiko za aza zao efa bediko dia zao koa miomanina reo fa ato afaka tapabolana ny vodiondritsika roa olona vitsivitsy ihany mety ho tonga aty angataka anao fa tampoka be moa la izy dia ireo olon-dehibe tsy azo dinganina ihany no nasaiko naka aty dia efa maika mihitsy angeno zany ry benjy allo ay ve patron ihany voanjadona mihitsy za io voafahifakadiny angambo izay ngatsy oloza fa mampalahelo nge reto marary tonga ato amiko reto fa ny very maina daholo aleo tonga dia rahariva dia fa hiasa fa mampalahelo reto marary reto ka zany mihitsy aleo fa mifampiantso eo ihany tsy adiniko ka zay ry aloha mandra-pianao patron dia mba tsy mandry mihitsy ny sain'izany patron anao izany marina ka normalina be zany rery noro raha tsy mandeha nge ny asako aty dia tsy maintsy hitadiavany toerana hafa esako sady so mbola mba ho tazominy aty ndray amin'ny manarakako zany very benja dia ahoana marina ho azy zany raha misy dokotera afaka ohatranao miasa aty tsy mampaninina zany raha misy olona makao amiko foana ka fa raha ohatra ka tsy misy marary makao amiko tsony dia tsy maintsy mitady toerakafa indray zany zay ka fa inona aloha mahatonga anao eritreritra n'izany ry noro ka hitanao ny zokony suzingy ny anatra ho dokotera ny ivelany dia mety efa ho vita izao ny fianarany ka zay ny atahorako sao dia ahazo olona be izy rehefa tonga aty izy manko zanatany aty sady be pahalala be ka sao dia tsisy olona tsony akao aminaoko fa mbola ho ela ve zany sa efa ho avy mihitsy izy ry noro mety mbola elaela angamba fa suzy ara hono mbola alainy anatra ny amin'ny aniko ay ve mbola tsy zao zany ndry koa zany dia fa mandefa fisaina lalalina beko ndao aloha mba hampio kely hitondra nyreto fanafody reto any an-trano vetivety dia avy eo ndry ampiko hikarakara sakafo sady efa nitondra loka koa io fa efa nahazo aina tsara veloha nefa ianao teo efa tsy maninona tsony aka afaka mandehitsika dahoary vita ihany ny vodiondrotsika kery noro malalako
mino kosa fa manaky ny teny'le mpikabary teo le na de hoe nitadana sy mamana ihany aza. Ka hoe ahoana moa zany ry Benja? Ohatra ny be deaibe manko ny resaka ny fanaovana teo ka ohatrany tsary tadidiko daholika. Io ndray noro sy ny mody fanina rangaha fa le hoe mitoetra ty amiko amin'izay ndry ka sady tsisy olona iteny tsony inga hoe mitaribady tsy vita vody io ndry ahy e. Ay ve ndry ty raha mba ody fanina. Ay marary angeza nitsongonao zany ry Benja e. Tsy ireo raha tsy mivoaramena mihitsy ny tanako nitsongonao teo. Ka hoana ampiana sa oka zay ary? Mipetra tsara fa marary ka tsy zany ry Benja fa lasa ny saiko hoe iza ndray zany anampy any dada sy neny amin'ny raharaha indrindra moa zany neny atsaha. Za ty zany efa raikitra manampy anao ato ka tsy ho arakao daholo na ny mandray olona sady mitsinjara fanafodika. Ka zao rery Noro rehefa malalaka ndry de tadiavo rabona fa resahako de itsika no manome karama azy sa tsy mety zany ozindry. Tena tsara fanabeka ianao ty ry Benja. Tena tsy naninona ihany amariny. Ka hoana mahatoky amin'izay zany ry sa ahoana e? Ao ary rehefa efa ela nge zany natoky anao e. Fa zao ry Benja niteny tamiko ianao fa hoentinao mijery ny fianakaviana ho any Antananarivo ary rehefa vita ny vodiondritsika. Sa adininao ndray? Tsy adiniko aky zany zao andraso fa rehefa lanilany indray sy tokony fanafody de hiaraka ho any tsika roa amin'izay tsy mivezivezy be. Eny ary ary mahazaka mandeha fiarabe ka ity Noro ty. Satria tsy nandova e. Ka nga tsy hitanao ty gazety ty ka? Manino gazety ka? Ka nipetrahako ty tezainy tsy nampandohana teo. Ary tsy naraka indray dokotera Benja tamin'iny ka tsy tafiditra atao anaty programana tamin'ny anatra kosa zany e. Fa taiza aloha mahaizandry an'izany e. Tamin'ny onjam-peo ka hitan'ny Benja misy fandaharana mandeha isan-kerinandro momba ny torohevitra madinidinika nefa mandaitra ohatran'izany. De tsy ino koa zao ianao raha hoe teneniko hoe rehefa misy alika mitomany valala de avadika mikapa fa segondra vitsy monja ao aorian'izay de mangino ireo alika ireo. Atovy sereo kosa Noro. Marina zany. Inona moa ny idiran'ny alika mitomany valala mikapa ka efa nataoko tao an-trano nge zany de nety ry Benja. Ohatran'le zaza maniry nify ihany de asiana bokotra kely eo amin'ny tanany. Ay ve fa efa akaiky tonga tsika fa andao ry hividy zavatra entina ho andry zareo kosa e. Ody retsy ry Noro mandrosoa rery mama. Be olona be ry tsy ho ivelany ao saika tsy navelany zareo nintitra fa ataony fa marary isongona angamba. So ihany fa mba nisy any dadabe Randriana apiditra teo. Ka manahoana ry mama? Manahoana anaka? Salama tsara nareo mivady ao? Ao. Ary dadabe Randriana milahatra ao ry mama? Salama tsara zay fa elaela tsy nakaty moa ndreko miasa be ato de tsy tafandalo tsony de nasaindrenareo nakaty ahy milahatra ao dadabe Randriana. Ay efa olona roa ngamba sisa ny eo alohany de hiditra izy ka ka manahoana retsy ny tokantranonareo roa kely ato ary nanao ahoana koa ny tany an-Tananarivo tany? Milamina tsara izay ato ry mama. Ay kosa tsy de naharitra nge zay tany an-Tananarivo fa 2 andro fotsiny de nody. Zany mba tonga de vonina tao daholo ny fanafody ny ilaina de mba tsy ela be zay ny tany. Ay
fa ela-kela trano be ngery mama no mandalo makany an-trano zareo Zany marina raha tsy very any raha zarery no iverina any tena efa feno trano be deabe mihitsy any fa asa inona ihany angano mbola hiposesehan'ny olona hipetraka any karaha any kosa ary no misy ny asan'ny olona ve dia aninona tia lavitra ty izy amindrika ka mamorona ohatran'izao ataon'ny olona asany beny zaoko mora miraindreringe izy zany ronoro fa zany io ihany fa hitandry zany le patron amin'ny benja lazainy fa hoe mpiantso lava azy iny tany mihitsy izay fa tsy taory zareo fa toa hoe nisy fivorinana le anony dia tsy andrinay iziko ka aleo ary aloha zany de fa ndriko ty tena mbola sahirany ary mba sao dia tokony hitady mpanampy ary nareo ty ronoro hatreto aloha mbola vitako daholo fa rehefa ny aoriana any mbola ho hito rery mama misaotra nitsidika ao fa teneniko benja dia amin'ny lahady avy mivavaka izay makany izay ary fa mazotondry dia mampamangy eo amin'ny benjao retsy izy koa ty mbola mandray olona misaotra ry mama dia velomany amin'ny dadany ihany koa mandeka izany fotoana izany ronoro fa ahoana ny ilazanao an'izany ry benja kefo tapitra sady ny fimpitony asako aty aminareo eny tokoa ry benja ary izany ny antony nahatonga ny dadany teny tamintsika tamina ka ny faran'iny hoe tokony mba hatao amin'izay ny soratra farafaratsiny aleo rehefa makany tana indray miresaka amin'ny dada sy mama dia zareo no mikarakara azy ihany aleo ihany no atao ny soratra fa mety hipetraka any tsika manko rehefa vita ny missionko aty sady ny kiboko angery benja efa manomboka mehita ihany sao dia hanahirana ny dady eo raha tsy karony io ao rehefa tsy ataontsika miandry ela fa aza matahotra indry ary mba efa mieritreritra n'izay ho anaran'io zaza io ve aloha ianao ty ka ny zaza ary tsy haina ho lana ho vavy very benja dia hitatiavana anarana hoana sahady koa ka tsy voatery hoe ho lana vavy angery noro fa tonga dia foronina fotsiny anarana lasy vavy dia izay tonga eo dia efa mba misy anarany sa hitadiavako anarana amin'ireo marary tonga eto amintety indry mba matotra ho ahy ianao fefa ho dada nge resaka matotra ary mba manahoana marina azo sy izy ihany izay voana tonga taratasy izy tamin'ny herinandro nateriny mama teo fa ianao moa varinana indray olona dia tsy nahita ny nahatongavany teo mandeha tsara ho ny fianarany ihany ary ny zokiny tsy te hamela azy rery ihany dia mbola any aloha manao stage ihany ay ve tsara kosa izany koa fa malahelo azy nga ianao sary-piaro indray mamambola ho avy eny fomba ny vehivavy manana anankarehetra io ka tsy fanomezantsiny ahoana koa zao ny ahafantaranao an'izany ka dokotera nge ny asako ronoro sao adinonao ary ary andao tory amin'izay fefa alina loatra ka tsy tokony ary tory nge ianao eforay volana izay no nandehana ny benja tany an-Tananarivo tsy re maty tsy re velona ny kiboko ty efa ndray enim-bolana efa tokony hisafindray ary azo nefa izy ty tsy hita hoe aiza atsoina tsy mamaly na mamono telefona fotsiny tsotro izao tena vaky ny lohako fa maninona ary sao dia mba misy mahazo azy ary any nyteny tamiko data fa andeha ho any an-drenivohitra izay mianaka amin'ny faran'ity herinandro ity ho any amin'ireo ray aman-drenin'ny benja sao dia sanatria misy mahazo azy any ny karany ihany manko dia hoe aka fanafody oatra ny fanaony sady teny amin'ireo ray aman-dreny ny karakara ny fisoratanay
Ka hoana rehetra ronoro a taonareo mianakarery no niverina avy any? Laha naiky izay mianakary mama fa tsy nahita azy tany a. Le trano toeran'ireo ray aman-dreny moa tsy tadidiko fa tena elakela trano be sady mitsofotsofoka be. Zany ve? Vao teo amin'ny arabe izay mianaka no iny le dadam-benja fa hitanay. Natsoinay izy ary nitsoaka fa nenjehany dada ary azony. Dia nanontaniana hoe fa maninona ianao no mitsoaka anay? Dia nilaza izy fa tsy nahita anay hono fa misy zavatra ho vonjeny maika. Nefa ngery mama dia tena hitany izao mihitsy izay mianaka e. Andrekako fa ahoana? Dia rehefa no adadianay izy dia nilaza fa tsy mahita ny benja mihitsy hono nandritra n'izay ray volana izay. Dia tsy nanaiky data fa nintiny tany amin'ny fokotany ary niloza ngery mama dia nilaza ny président fa tsy mipetraka any amin'io toeran'iny izany hono na hibenja nareo ray aman-dreny. Andrekako, dia ahoana retsy a? Fa nga tsy niaraka taminareo tany le datany ka? Ka tsy datany ange ho le izy ro mamy. Fa ahoana koa e? Toa hoe olona ny karamainy fotsiny nandritra n'ireny vodiondry sy fisehoan'ireny le izy. Saika tsy nivaky ihany le izy fa nitreromin'ny lehibe any fokotany dia izay izy vao niteny marina. Loza retsy a! Ireny olona maromaro nentiny tamin'ny vodiondry ireny koa izany dia olona ny karamainy daholo. Endry mama, olona ny karamainy daholo ireny. Mpanerany Antananarivo any hono ireny. Izany hono ny asan'ny zareo. Tena tsy haiko izany. Ny fahaizako an'izany retsy a, na izany olona miantsoantso le eny amin'ny taxi brosy ireny hoe aty mankany anana raha andeha ianao madama, na hoe misy koa ny hoe mpanera trano, misy olona mitady trano dia miresaka aminy fotsiny dia izy manorana hoe ary misy trano raha mety aminao na ahofana vidiana. Tsy haiko ry mama. Fa tsy mbola maraka an'izany indray hoe misy olona mikarama misandoka ohatran'izany koa ve? Tadidiko ny tenin'ny Suzita amin'iny penjiny vao tonga taty ry mama. Reny lehilahy reny ke ozy izy ka pai tsy hita fery. Iza retsy ny nahalalako. Olona tsara fanasy tsara toetra be iny. Ary aiza rainareo? Any an-tranona izy ry mama. Tsy haiko izay ataony ihany fa nasainy tonga dia nandeha. Adiniko anaka fa ho avy amin'ny volana ambony ao no zokin'ny Suzy le nivoaka dokotera iny a. Dia Suzy koa hiaraka amin'ny aty anao vakansa kely dia miverina indray rehefa avy eo. Sambatra kindry izy Suzy. Izaho le nilasaindry hoe sambatra ity jereo. Efa mba nanao an'izay azoko natao rehetra ihany fa mbola voafitaka. Tsy kely lalana tokoa ny ratsy a. Sady tsy hiteny amin'ny endriny ny toetra ratsy ny olona tsirairay. Iny any rainareo? Tena lehilahy tsy vanina ka tsy matahotra ny atahorako mihitsy. Fa ahoana re rainy a? Ora matoty a. Dia tsy tsikarotro mihitsy very n'olo fa tsy nisy taontsony anie ny taratasy mombamomba ny benjabenjanao iny. Dia ity izao, misy an'ity taratasy ity izao napetra ny tao. Taiza ry dada? Ka tao anaty fitoerana akanjony tao e. Ary tsy nisy tao tsony koa ny akanjony na dia ray aza. Fanafody efa lany daty izao ny hitako. Mba loza akory izany rainy ka. Vanina mihitsy ko. Marina rehefa mandeha maka fanafody ange izy ry dada dia tsy maintsy mitondra ny akanjony. Dia ireo fanafody lany daty indray a, ajanony ao dia dolany rehefa tonga izy. Lany tanteraka manko ny fanafody tao dia izay no nandehanana any Antananarivo any. Tena lehilahy fangoloka ny anao ry Nora izany. Mangina anaka. Mbola miala nenina angetsika. Ka inona tsony morina eny ny alana nenina eo a. Efa hoe olona ny karamainy izao daholo ve izany ireny olona netiny tamin'ny vodiondry ireny dia inona tsony mbola ilana nenina eo. Vakio hoe aloha rainy le taratasy hitanao tao izany a. Marina tokoa hoe vakiana aloha sao dia mba atina lalàna ny marina. Ho an'ny oro-mahalalako. Raha vao rainao ty taratasy ty dia tsarovy any fa efa tsy hitanao tsony ah. Mifona kiaro noro fa namitaka andria mamela lainga avokoa le nylazako hoe angataka fanalava-potoana iasako indray aty aminareo.
voafetra ihany ny fem-potoana ahafahako miasa ty aminareo ary voatianylifindra ny toeran-kafindray izany no antony akarako lavatany an-taninarivo ireny. Ny amin'ireny olona maromaro nanatrika ny vodiondrontsika ireny indray dia olona nkaramaiko ireny ronoro satria tsy nentina anakay ianao raha tsy natao ny fombafomba teo amintsika dia nitady ny hevitra rehetra azahoananao. Mariako aloha ronoro fa tamin'ireo vehivavy maromaro niaraka tamiko na reren'ny zanako dia ianao ny endrindrindra ary azo lazaina fa mikelezako aina mihitsy mba azaoko ny fonao satria nahoana ny nandrasano be voka vao nandizy izy angambo ianao. Isaky ny rotaona ronoro dia mifindra toeram-piasana foana. Mariako fa mitety toerana maromaro amin'izany ary ny fanindriko dia istaranako avokoa izay toerana mipetrahako. Ka aza omena tsiny ronoro fa mba nanatanteraka ny fanindriko sady fitiavako indray daholo ireny. Nefa izao mba fanindriko ampitondra ny anarako ny anaran'ny zanantsika fa ho avy ny fotoana hiverenako aty hijereko anareo mianaka. Le hoe akafanafody indray dia lainga avokoa fa tetika ialana aminao fotsiny satria mikarakara ny taratasy hifindrako any amin'ny toerana iasako manaraka. Izay fa manaova mora kely ronoro mandra-peona ho sy benjalay maditra anao. Ireo misy vola napetrako anampiana ny fiterahanao. Biso mamy be avy amin'ny dada amin'ny mbola ho avy. Tsy naposika lehilahy tsy vanina ohatray vonjeo ray ny fatorany noro orainy O de chicheria tongo papa o ary ny ty taratasy eto ambony latabatra ty ny tsena vetivety afarija kely milalao amin'ny zareo ambadika ao. Patron keliny dada savavy ela aloha efa ty amin'izay lesy dada ela be indray dada zao vao andeha ao biso kely aloha ny zanako papay natolotry ny radio Don Bosco ho anareo teo lango malefaka na iza ny diso nosoratan'ny France Andréara Lambomanana na fitaratra novelomin'ny Ragoto Faly Sinaizy miaraka amin'ny Anjarliva ony miajanirina ary ny Ravo nandray feo sy nanatontosa tovy razana mamonjy.